Ya za zany Zankiriny anarako. Dia za zany efa ela zany foka sigara fa nitady hevitra za ialana anazy io anatiny 15 taona zay ka tsy nahita fomba fialana azy moa za zany de nanantona nity antoko mpinoana ity zany za hoe fanahy voninahitra manko izy ity zany hoe tantanin'ny pastera Zidoro. De rehefa misy ny fivavahana zany de atao amin'ny maison de la culture de niezaka zany za andresy lahatra ny tenako amin'izay fifona sigara zay tao amin'ny maison de la culture ka za zany mbola tsy niteny amin'ny pastera tamin'ny fotoanan'io fa rehefa nivavaka zay de tonga pastera nanao délivrance nandeha nodikodina taminay eraka an'le place nivavahana teo de nanantony izy ny tenako hoe avy anao rahalahy tsy nanazava akory tsy niteny hoe zao no nataoko fa tonga de niteny amiko izy hoe anao rahalahy avy aty fa anao ivavahako de nanivavahany tonga de niteneny hoe elao ny sigara elao ny toaka manomboka n'androany de efa nataony an'iny de tsy natsiaro hoe te hifoka sigara aloha jusque za nandeha rava amin'ny fiangonana de nody rehefa nody moa avy teo eny amin'ny lalana eny raha ohatra ka mandeha aty amin'ny ville de mividy sigara foana mandra-pahatonga ko any amin'ny rebisy angamba mety malany sigara nany arivo fa tamin'ny fotoanan'io zany efa mivavahany io pastera io de tena tsy natsiaro mividy sigara mihitsy tamin'io de rehefa nandeha tany tonga tany an-trano moa zany nanandrana kely mba hifoka an'le sigara ijerevako an'le manahoana marina afaka ve le herin'ny sigara tao anatiko de teo moa zany tsy hitako mihitsy ny tsiron'le sigara ary tsy hitako ny taviny hoe ohatra ny finanako azy foana ve sa tsia de ohatra ny hitako hoe tsisy fitiavako azy zany de nitesteko moa zany le sigara tamin'ny andron'io de tsy mety amiko le izy de am'izao fotoana zany za tapakevitra hivavaka amin'le fanahy voninahitra jusque zao zany za tsy mifoka tsony de manentana anareo zany za zay mba mangetaheta hiala amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny fanahy ratsy sy ny tariny manatona ny fiangonana fanahy voninahitra zay tantanin'ny pastera Zidoro fa io zany mahavaolana atsika tsiraidraiky. Misanizy ianao na manahoana situation anao nantsoina amin'ny alalana fahoriana sy olana ianao tonga eto androany fa manana tanjon'Andriamanitra misy tombam-bidy ianao mila vonona ny sainao ny fonao sy ny fanahinao fa miresaka tombam-bidy Andriamanitra eto ny tombany na hoe ny valeurany dia mihoatra lavitra noho ny perina misy amintsika hoe hitsakitsahany olona ilikiliky ny olona ataony olona tsy dikany satria tsy mahita lanjany ao aminao ao izy tsy mahita valeur ao aminao izy ka ny zavatra anankiray rehefa tsy misy valeur dia atao tsinitsiny matetika ny zavatra arina dia zavatra tsy ilaina fa na mbola ilaina ny zavatra azarina ny fa mbola misy ilako an'iny efa afakarina vety ario satria tsisy ilana azy tsony raha tonga eto ianao ranabavy na arino ny lehilahy tombam-bidy ny trandrao inona ny trandrao ataovy zay anananao tombam-bidy fa raha misy olona nahavarina azy any mety hitany valeur io misy valeur dia ataovy zay anananao tombam-bidy mihoatra ny mipera fa ny olona rehefa manana tombam-bidy hifampitadiavana ny zavatra valerena zany azy misy azy hifampitadiavany manera-tany possible olona mipetaka avy any Diego Suarez antsiranana avy any tonga mitrandraka safirany ilataka satria misy zavatra valere ao ka navy any amin'ny tendrony Madagasikara azy izy monina afaka mandeha voyage manapatoga any atsimo Madagasikara mizaliza manana tombam-bidy hifampitadiavana izy tahin'Andriamanitra io sabotsy amin'ny fito sasany maraina eto amin'ny maison de la culture
ary ny alady kosa amin'ny valomaraina fanainy voninahitra antany masaja 20 metatra miala amin'ny bazary alarobia amin'ny 12 séminaire mitondra ny lohateny hoe mandohan'ny vidiny mandritra ny volana janoary raha mihemitra ianao ao anatina ady tsy misy voninahitra ho azonao zany fa raha ao anatina ady ianao mbola mandroso dia ho tahian'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy tahian'Andriamanitra